Manano zao no lazainy amin'ny apokalypsy 2:20 teny matetika lazainy zany zao ny fanambarany ten'Andriamanitra ao. Apokalypsy 2:20 1:10 sy 1:11 amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Aloha izy tamiko aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa tongotra ny andro. Ny apôstôly Jaona raha teny Mosy Patmo men'Andriamanitra zany fanambarana zany. Aza asiana tombo-kase ny teny amin'ity faminaniana ity fa tongotra ny andro. Ny andro inona ny tongotra? Sy amarina ny soratra masina eto. Ary ina koa ny teniteneny aza asiana tombo-kase. Ny tena marina ny zavatra asiana tombo-kase zany dia manambara efa miandro ny vanim-potoana anatanterana azy sisa. Zay no tonga ny teny Andriamanitra aza mbola asiana tombo-kase aloha. Ny zatra mbola lasan'Andriamanitra zany aho, ny zatra tian'Andriamanitra ho tanterana zany aho. Tonga ny teny aza mbola asiana tombo-kase aloha. Asa mety miandro finoan'Andriamanitra amin'ny olona, fatokina azy, mety miandro ny fivavahana any amin'ny faratsiny, satria mbola mandevitra Andriamanitra ny amin'ny Jesosy ty tompo ny tanakavanany mitondran'le rano ny finoantsika. Raha ny tena marina, inona zany ny soratra masina aloha amin'ny anoisantsika 11 ambara eto hoe atongotra ny andro, Joela. E misy fanambarana vakitsika amin'ny Joela toko faharoa satria ny faminaniana amin'ny soratra masina hoe marina ary azo antoka ny fanamarana. Ka zao no vaky ny teny zao jerentsika laza izany indrindra ato amin'ny Joela satria tian'Andriamanitra ho tonga mibebahana daholo ny olona rehetra. Dia zao no fanambarany ao izay milaza izany teny izany ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompo. Satria tsy maintsy ho tanteraka zany ary tsy maintsy ho tovin'Andriamanitra ny zavatra zay lazainy. Ka zao no lazainy mialatsiny indrindra ho vakiko izay fanambarana izay. Ny Joela toko voalohany teny andiny 5:10 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Indrisy ny andro efa tongotra ny andro ny ave ka tahaka amin'ny loza tsy to afa amin'ny tsy to ho fiaviny. Rirana sy avavy ny andro ny ave ny tena marina etina zany any amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompo. Ary tsy maintsy ho tanteraka io, tsy maintsy ho avy amin'ny fotoana izany. Zay no tonga ny teny voalohany hoe aza asiana tombo-kase aloha ny andro Andriamanitra fivavahana sy hovan'ny olona. Fa zao ny tena 11:20 Apokalypsy 2:20 11:20 amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Izay manao ny tsy marina aoka mbola manao ny tsy marina ihany izy. Azay maloto aoka mbola maloto ihany izy. Azay marina kosa aoka mbola manao ny marina ihany izy. Azay masina aoka mbola ia masina ihany izy. Rena masina va le tapany voalohany mampiatseritra misy teny hoe zay manao ny tsy marina aoka mbola manao ny tsy marina ihany izy. Ary zay manerana amin'ny fiavonana ankehitriny andinika ny tenatsika, andika ny tenatsika soavanim-barina amin'izao tenany zao. Didininy manamaivavay majavatra nahoana moa amin'ny teny an'izany raha ny Hébreux toko 12 dia misy an'izao teny izao. Ny andiny voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika tondrahona. Donc isika koa hanaisotra zay rehetra mitambesatra amintsika
maniota zay malaky mahazo atsika. Misy fanambarana eto aloha e. Misy vahaolena maro be manodidina atsika takan'irao. Izao tontolo zao zany. Eo koa ny olona tsy mino. Eo ny anjely eny an-danitra. Dia misy fanambarana hoe aoka isika koa anaisotra zay rehetra mitambesatra amintsika. Maniota zay malaky mahazo atsika. Toy ny anteny hoe enay mety varimarina, misy mety manomaivanao an-javatra, kanefa misy zavatra tsy mety zao amin'ny fiainana. Dia varimarina eny, ohatra ny adinidiny eny, ny atahorana, mitanteraka ilay teny tamin'ny Apokalipsy teo hoe zay manao tsy marina, manao tsy marina ihany. Zay maloto, voria maloto ihany. Hitatara saka rehefa avy eo miresaka an'izany. Fomba manaitra antsika fiangonana hoe aza mamangataka-kanjo, aza mamiandriandry, fa raha misy zavatra tsy mety, manana ny fanapahan-kevitra, ihana, iovana amin'izany. Any amin'ny Efesiana dia misy teny toy izany koa. Eto miteny hoe miota malaky mahazo atsika, tsy izay mitambesatra. Fa ny Efesiana toko faefatra, amin'ny telopolo sy roa amin'ny telopolo. Dia misy an'izao fanambarana izao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Efesiana toko faefatra amin'ny telopolo sy roa amin'ny telopolo. Esorina aminareo folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny firenena ratsy ary ny lolo rehetra. Areo ka samy ilay mifanaminamany avy dia anareo ifampiantra sy famela epoka taky ny namelan'Andriamanitra enyokareo ao amin'ny Kristy. Zay renareo fa aprisih'Andriamanitra mihitsy zany le olona miny. Na le hoe olona amin'i Jesosy anaisotra. Tare amin'ny Hebreo izy miteny hoe miota malaky mahazo atsika sy zavatra mitambesatra. Ary eto mifoletika, manao andolo-po, mitahiry fahatezera. Ao ny koa ny amarana ny fahavinirana, fahatezerana mirehitra. Mety misy olona amin'i Jesosy hoe manao zany. Mety misy olona mivavaka viana zay hoe kristiany mbola miaina amin'izany. Tantara resako indray mandeha vany anatin'ny tokantrano, mampiasa fanjakana miverana Antananarivo raha lehilahy. Mivadiny somary ramatoa vetivety. Ka ny zavatra tsy mifankazoana izy mivady, tezitra ramatoa. Rehefa tezitra ramatoa, tonga tao kifafy izy. Anenjeny an'le vatany. Tena masika ramatoa io. Ny zavatra mitranga, rehefa nenjeny na lasa le rana sokany ambany fandria. Sokany ambany fandria izy. Ny tena marina tsinona, ramatoa ngezangeza, tsy azoazo ambany fandria. Any ambany fandria izy mitsofoka. Nagaga tamin'izay fotoana izay, tonga ny lehibe. Mampiasa fanjakana teo manodidina, hitady amin'ny rangao ny tokantrano. Mahitady amin'ny rano zahay. Rangano io ambany fandria. Vokotry ny tahotra andramatoa vady. Dia manontany mety lehibe, maitsa ny vadinao. Metatra ramatoa koa ny amin'ny ataony. Manontany eo mety mitady azy mitobany lehibe. Ato e! Fa izy ianao, ato mamy, fihinana ataonao ao. Nanomboka hatreo. Niova ny fiaina tokantrano iray. Ary matetika ny ankabeazan'ny olona zany raha tsy misy ataotra zany tsy mety hoe ary fomba ny asan'Andriamanitra zay aiovany. Ka ny fahatezerana anisan'ny anankiray mety mbola mpahazo ka tian'Andriamanitra tsy hita amin'ny fiainantsika intsony. Ino koa lazainy ao? Fahavinirana, fitabatabany. Fitabatabany isan'ny mahazo ny ankabeazan'ny olona. Ary manaraka ino koa lazainy ankoatra ny fitabatabany? Lolo-po rehetra. Ary misy teny aza farany teo hoe aoka samy ilay mifanahy amin'ny namany hafa ka ahay ny famelan-kepoka. Sarotra io, atsy olona tanterana mihitsy. Azay natonga ny fanambarana vakiny eto hoe raha ohatra ka tsy manana eritreritra na tsy manana fisainana
hanina fanapakevitsy ala amin'izany tsika. Tena mbarany solaitramasina teny hoe zay manao tsy marina dia manao tsy marina ihany, zay maloto hoy amaloto ihany. Mety teny amiko nareo hoe samy hoe pasteur dia maitombo. Marina raha saina vavy tantara ihany resahako. Ndray mandeha misy mpiara mivavaka miteny hoe ao ny fiangonana ve dia mbola misy olona anao an'izao hoe, ao ny fiangonana ve dia mbola misy olona asanao an'izao hoe. Marina raha saina vavy raha tsy miambina, raha tsy mitandrina, ny lohan'ny fiangonana mihitsy ny tena manana toetra any tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Nahoana moa amin'izay voahiraka mandeha mamaky fiangonana ireny dia mahagaga ny zavatra mitranga ny anatin'ny fiangonana any. Vitsivitsy ny resako aminareo, mety tena ianao dia mitombona be zany, tena mitombona satria ny tena nahita maso akoatra ny fandrenesana. Amin'izao vanany farany zao tena misy ny fiangonana mampalahelo fa tratra ny fanambarana io hoe lahy sy ny lahy miaraka, vavy sy ny vavy miaraka. Mety tena amin'ireo zany fa dia marina, tena misy zany. Ary mafanairana ho an'ny fiangonana satria mampalahelo iaho aminareo satria le fahavarimbarianana le te manamaivamaivajambatra izany fe te maninona e. Hoy fitenin'ny soratra masina zay antsika loatra hoe masirasira kely maso ny fombana rehetra. Ka rehefa tsy manana fanapakevitra iala ny olona na afoy zany a tratra. Ako vavaka nefa andresana amin'izany. Raha izy zany faharoa ary tena mampalahelo anisan'ny zavatra mitrango amin'ny fiangonana ihany koa. Ao anatin'ny tokantrano tsika samy anaty tokantrano mety tsy mahalala. Mandray mandeha misy famorana zaza amin'ity tokantrano anankiray dia mafaly ny renibeny raha tsy izy hikarakara sakafo ho an'ilay zafikeliny zay miforana dia namorongo izy. Rehefa namorongo izy dia napiriminy tsara le ampoto ambany fandriny efa masaka. Tonga amin'izay fotoana hihinanana azy, zay henany eto anaty vilany efa nahabangana le hena. Tezitra raha matobe izy olona daladala mikitikika nytitata efa natokana ho anjara ty sakafo ty mbola alaina ihany. Tezitra mafy izy manaso hita atoko mahita zay nanao an'izay. Andeha ny fotoana zavokely anankiray zanaky nikaita-pombo zanany nagaga mifotoka iny nofony gaga izy nahita fa ngay ianao no naka an'le nanakony zavona nianina tato. Rena lasana vavy ny olona nanao izany izy renibeny ay izy ty mitanaody zany ka zay natonga azy miteny hoe zay nanao an'izay atoko mahita. Izy anefa zany olona teniko anareo zany olona vavaka zany, olona mitrano favahany zany. Izy indray vao mitady ny vahaolana nasitranana ny finjavikely zanaky ny fahitako zanany. Izy namely dia mba resiny koa amin'ny baiboly hoe izy zany manasitraka. Io raha matory ihany indray andro amin'ny alina ny zanany lamatory ao amin'ny tokantrano. Misy mikarokaroka foana ny varavarana io, misy mandondona foana ny varavaran'ilay zazalahy. Tezitry izy avoaka ny mpamosavy nagamogamo ny varavana mikadona ny varavana isaky ny alina io tsisy atoriny manafy tongotra malazo fandrasako izy ilay zazalahy io. Ao hita ray andro nandrasany efa nanda mitarika biriky izy tao. Tonga ny fotoana zay fo manao le atao ndray le olona le mpamosavy io voaka izy mitroano. Mano maraina mandeha ny andro manaraka teny na mitany izy ary omany ary mama ohatra ny elaela tsy hitako dia mitendaka mama ndray marary fa mararina koa mama ity izy mbarasa na mangenle reniny
Fa manino mamy zany ohatran'izao mitany tsy haiko fa marano ataon'ny lamosy koa teo le zanany lamoto vao tonga sainy ake le réunion vocale io voatoraka tapo britio rina masana bavy mba manentanareo fiangonana mba manaiky antsika fiangonana azy de vary marina re zao na zay nisoratra masina amin'ny Korintana voalohany toko fahafolo zany vaky ny tena amin'ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy tompo ko izay manao azy ko efa mijoro tsara aoka izy hitandrina fa hoany fanao lavo rena masana ba ny ten'Andriamanitra ny tena fa zay milaza fiampamano azy jereo fa tsy nisoratra masy ny tena ianareo zay efa mijoro tsara fa ahoana zay izay minazy zay manao azy isora zany ny tena zay efa mijoro tsara zay fotzao zay fotzao ny ten'Andriamanitra aoka izy hitandrina fanao lavo raha manaraka amin'ny tantara atao amin'ny baiboly tsika fa vao teraka Damaseva teraka ny kaina sy Abela i Abela dia nambara tao hoe fiandrony i Kaina ka Satana dia raha mananaka tsika misoratra masina efa nasiana minao fanaty izy rola tsika misoratra masina faneny Kaina vokatry ny tany natao faneny Abela voaloha teraka monjy na manisy zay tsara tsika rehetra manano soratra masina efa niteny fa ny fanatitra tao dia zanak'ondry na zanak'osy na zanak'ondry ny tena marina miaraka amin'Andriamanitra ihany Kaina fa manino izy tsy manaraka miteny tsy mihaino miteny zay sainy ihany zay riteriny ihany ka mety miteny Kaina ka ahoana kosako tia ny tena asako ny sasarako ka ahoana ny zanak'ondry ary amin'ny iny dia manaiky fa tsy tia sady jereny atsara mety zavatra vokatra tsy mihaino ny ten'Andriamanitra fa zay saina zay fievena dia jereo ny fanambarana fa lavin'Andriamanitra tsy leken'Andriamanitra izy koa manio am'izao fiainana zao tsy manao zay saina zao zay fievena raha tsaronareo tamin'ny fotoana fifadiakanina teto tamin'ny sabata faharoa tamin'ny volana aprily dia ny zavatra miresahako taminareo zay teto tamin'ny fotoana iny hoe manahirana amin'izao vanandro faraka zao dia miankolana ihany nataon'olona mono Andriamanitra dia indrindrindra rehefa misy fahafatesana zay natsiaronareo dia miteny amin'izany aho dia misy mpiangony any koa amin'izao vanandro faraka zao raha tena Ambatondrazaka zakay misy mpiara-mivavaka nodimandry vehivavy 20 taona tsy apozina tsy ajeretiny ny fahalasana vola matoro ampandrina resadresaka amin'ny raha vavy ny ampandrina eo ny zavatra misy eo dia ohatrany tsy ary somary fanimpanina kely dia miresaka tamin'ny toravany hay mahazo kely a dia ny tamin'ny avany mahazo kely hitanaky ty dia maisy le vatiny dia niano niankina teo amin'ny tratran'ny vatiny tonga dia teo dia vita tranga maty ny andro anarobio vehivavy eo ka misy manaleviny tonga ny sabata fianakavianay manontolo tsisy makany ny trano fivavahana raha manresaka ny olona hoe fa manino hoe dia andro fiandro sabata ke tokony mesitsika voninahitra an'Andriamanitra nikalazana azy ahoana koa no mbola andehanany ny trano fivavahana amin'izao fandrina misy anay zao ho koa ny sasany nanareo tsy mamaky amin'ny baiboly ny lalàna fa lalàna no mitrapaty olona dia maloto afotoana ahoana nidireny trano fivavahana amin'izany satria amin'ny andro fahatelo misasa afaka afotoana vao madio rena masy alabavy lalàna ny teny anterany ankabiazany olona zany tsy manamay fa nakory fa tian'Andriamanitra dia amin'ny finoantsika satria ny finoana ny zava-dehibe ka inona ny finoana tokony hiaraka amin'izay ny soratra masina saiky diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna ka ny tena marina raha tokatratra ny nitrapaty ianao raha nisy fahafatesana to mitokatrano ny sabata ny zoma azafady afaka mandro ianao manatry ny tenanao
miaraka amin'ilay finoana ny rano Jesosy mankany trano favaty ianao fa tsy andry avy tony maro ny akabazo mety hoe nareo tsy manamaivana ny lalàna nareo tsy mitany ka le lalàna tsy maintsy miaraka amin'ny finao azay no fahirizana ny fiangonana any keo hoe raha sanatria misy fodiamandry andro sabaty io tsy tsara mihitsy aloha ny makany fa ny tena marina aleo miantso ny fahataperany sabaty vao mandeha any satria raha miditra any ianao tsy mety ohatrany hoe zao tratran'izany tamin'ny andro firavavony andro fa 12 volana be tsy ny fodiamandry ny lera raha tena maro mizany ny zakantrano raha miditra tany ny marina iny tsy miditra atao amin'ny travavana ntsony ny folakano mandrapirava tsy miditra ntsony ka tiana ampitaina amintsika dia zao hoe saroty ny Andriamanitra amin'ny resaka famasina fizako izay fanamborano zay dia marina lasa valomarina ka manadino an'Andriamanitra manadino an'Andriamanitra atao ny baiboly hitantsika ny amin'ny libra toko fasivy dimapolo na dimapolo saraky amin'ny dimapolo any miteny tamin'ny lehilahy anankiray Jesosy andao nanaraka ianao aono le lehilahy aleo raha andevina ny raiko aono Jesosy mantsy avy ianao ny maty andevina ny maty hoany fenao kosa manaraha rira fa tsy andavavy kery ny lalana entiny vavady makany amin'ny fiainana raha tsy ny fanamasina mihitsy manokatra amin'ny saintsika tsy ho haintsika zany fa misitapotsika ihany no tanteraka ao ny amantsana teo le zazavavy maty io dia niteny ndraiky fianakaviany ataonao ahoana ny any amin'izao tsy afaka izay tonga ny andro firavoravona teo iny dia nanontany nanahoana efa tonga mbola tsy tonga mbola tsy tonga ihany namonjy ny fotoa afaka kanefa misy iny ty filazany olona azy am'izao lay misy rindrakira reny misy fety misy artiste reny tonga am'lay tanàna magaka ny andro pentecoste tsy tonga tany any amin'ny trano favana molatsinainy pentecoste izy ary am'le misy artiste ary zay no mahatonga miteny anareo hoe manongeny akapiasan'ny olona e tsy misaina zay an'Andriamanitra izy fa neny olona ihany zay mahafinaritra amin'ny tenany ihany zay metimety aminy ihany zay le resantsika ty momba amin'ny ankaina ahoana kosako efa mamanao ihany ake za zao e jerena tsy raha nde tsy vokatra ahoana tsy adiny sasarako kaona kosa menatsiny am'izany misy mpianto masatra zany koa ko manina moa zay mandeha iny fahoriana koa ve ataona ny amiamety fianakaviny ataotra am'izao rira ratsy anabavy Jesosy miteny eny Matthieu toko 10:7 fa misy tianainy nandrainy na ny vadiny na ny zananao na ny zanany vavy na ny tanany fanany mihoatra no mitiavany ahy tsy mendrika maro adiny olona daholo zay zay moa tonga miteny tamin'ny apokalypsy teo hoe atomboka neny andro hoe ho avy Jesosy toko mba anisany tapany varotsika zay manao ny marina manao ny marina ihany zay masina mbola masina tana asa mamanao tontolo eto am'izao vanany farany zany nagaka te zao tamin'ny fotoany ihany kio ny fahafatesana sy fahafatesana tomle toerana fatary amin'inany misy fahaterahan-jasa dia naganga zany te zao fianakaviana ray andro olonareo zay ny andro le mampitaritany amin'ny misy fahoriana dia tany zay nisy teraka tatypo dia samy tsy mandeha ny trano vavana dao na ny firavavona lasa vata na le misy maty na le misy teraka ary zay mba nairana antsika mihitsy am'izao vanany faran'izao hoe tery ny lalana enti ny vavady tiana Andriamanitra dia andeha amin'ny sitrapontsika itsony isika am'izay sitrapon'Andriamanitra am'izay sitrapon'Andriamanitra ary na ny tena zao dia zahan'Andriamanitra toetra am'izany mihitsy ianao mamiresaka amin'ny fiangonana io ianao mampahery ny fiangonana dia osy ry zao siny tsy mba mampianatra amin'ny tenanao koa va mitona tratran'izany ny tenanay tonga voka ny zanako faranany vatoka zany tsy maintsy voateny andeha ampandray ny amatona zaka laka misy any mandeha mivatoka ny alaby marary
efa miasa loka amin'ny fotoana io Jesosy iny nanao tao de tonga dao ny fanambarana rehetra raha misy tsy many ankohona dia takany tsy miny tonga dao ny fanamarana de lasa ny saika ny anina mivavaka de manao fametratanana amin'ny vataka tapa-kevitra ny maraina andeha de ny mpandehanana de zao miresaka ataonao amin'ny Jesosy Jesosy eo ianao ke nivoamoto amin'ny afijaliana ianao ny maty ianao ny mandatsaka ny ranao ianao dao ny navita ny famonjena rehetra fa za tsy mavita ka ny zana mijalona eo ara na mo mila ny vitako ao fa ianao ihany mahay zavatra rehetra de misaotra anao fa ianao miasa ateraka ny famonjena fanasitrana vataka lasa midina ny marzevo iny miantso ny telefôna izy ianao va mahita ny larina amin'ny telefôna mivatiko miantso ino no tonga misainy amisy inony ady ny teo tena mametro tana aloha nao vavaka fa fanina be nintsy aby zao ro zanako maza mianatra daholo mify izy reko nao de mivavaka de miresaka amin'ny Jesosy any Jesosy ianao ihany mavita ny zavatra rehetra sotry na namalelo anao tendrikasanao lasa verina miantso ara rivo tonga ny mitena zay andamako laka misy arivo miantso a tonga ny zoma miantso manao vavaka sabotsy lady eo voatonga eto Antananarivo ny atoandro sotry n'Andriamanitra efa malasalama izy rira lasa anabavy tian'Andriamanitra olona ao Jesosy ny finoana atoky azy fa tsika tsy mahavita zany tsy mahavita na inany kelykely fotsiny efa na ina fotsiny fa tian'Andriamanitra tena atoky azy eto ny fanamana de miteny mba tsy hanao mpitototsika Korinthiana faharoa toko voalohany andininy fito ambin'ny folo zao ny ambarany eo amin'ny anarany Jesosy tompo koranikasy zany aho raisitsika am'izay fanambarana amresahana teo fanafahana fisovana am'le fampifonan'Andriamanitra mo manao kitotova aho ajajavatra kasaiko mo kasaiko araka amin'nofo fa manaovako eny foana sy tsetsika foana rehefa tsy anivavy le zavatra zay atao ino am'le fampifonan'Andriamanitra tsy kasaina araka amin'nofo Korinthiana faharoa toko voalohany andimy fito ambin'ny folo tsy araka le fisainany maha-olombelona tsy araka le fieverana fotsiny ihany na ny tsezana fa kasaina araka ny fanahy araka ny tenin'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra zany zavatra tian'Andriamanitra tanteraka fa raha tsy zay fa voaraka ny nofo nandehanantsika eo de manao enieny foana manao tseditsia foana mivoova hevitra foana eny mpandehanana eny fa tian'Andriamanitra tena hiteritra amin'ny fananitra miankina amin'ny fananana rena na tsy anabavy atomotra mianto tsy mbola nasiana tombo-kaseny fa aminan'iny satria tsika tena miantso bebana Andriamanitra azay rena matombo Korinthiana Timoty faharoa zao ny amarany ny Timoty faharoa toko faharoa teny andiny dimy amby roapolo sy enina amby roapolo amin'ny anarany Jesosy tompo ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo mampiretretra zany misy mpanompo ny tompo miady koa nga tena misy atray tsy miambina satria mitanana mitratra am'izany ho ny teo ny manaraka ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa ao koa mandeha mifanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalevitra manaratra amin'ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy fa angamba Andriamanitra amin'ny azo fibebahana hahalalany tsara ny marina ka ody ny saina afaka amin'ny fantony devoly zay nalazo samybelona anao ny sitrapony de na misy teny eto hoe fa angamba Andriamanitra amin'ny azo fibebahana zay matonga hoe azo mbola sina tombo-kaseny faminan'iny angamba mety ho tonga amin'ny fibebahana iny le olona anapa-kevitsy ala am'le faratsiny izy fampiasan'Andriamanitra azy ny fiainana iasan'ny fanamasina mamina andianany amin'ny fahamarina asan'Andriamanitra io azo anto fa zay manaiky
Marina zay manitra ny fiainana zany. Marina masina vavy nivakintsika teo le mbola toko 12 teo le fanamarana teo hoe satria nisy vavomena marobeto zany manodidina amintsika tondraona donc isika koa naitra zay rehetra mitamesina antsika sy ndrika malaky mahazo atsika. Tena fotoanany zany amin'izao fotoana izao manamafy zany aminareo satria tsy maintsy misy zavatra mitranga, tsy maintsy misy zavatra miseho. Misy teny tena hoe tsy mety raha miady ny vanompony tompo, mety misy adiady, mety misy fifamalina, mety misy tsy fahakazaon-kevitra, mety misy zavatra tsy nieritreretina nefa dia tonga tian'Andriamanitra hitandra. Tsy fantatra anareo fa za misy zavatra tsy mety, za tsy mba miandro fa tenenin'olona zao, ianao paster zao, ianao zao, izy ny teny zany graniny tsy anatonana le olona miteny. Tena misy fotoana tratra amin'izany eo nambaran'olona anankiray any amin'olo-kapa le hevitra le taona teny ny tonga na pastera mianatsiny aminao fa e amin'ny fiangonana zany samy fiangonana dia misy fanamarana tonga dia ahoana ianao pastera manaratsy an-dranony zany veo zaolona zay zaolona zay kay ve teny vavaka ny taraina tamin'i Jesosy satria ny tena marina to dia marina tokoa le teny amin'ny olona fa ianao le miteny takan'izao tsy ampopozinao le teny avoakanao. Teny vavaka dia taraina tamin'i Jesosy nangataka tamin'Andriamanitra zany Jesosy azy anao manatona satria misy teny vakinjaka teo tokoa le hoe samy le mifanahy amin'ny namana ary koa mahalevitra na mampianatra ny ten'Andriamanitra asan'ny fanahy daholo zany tena atao zay olana tamin'ilay olona. Dia nisy vavolombelona anankiray teo tena amintany azafady tokoa fa misy fanamarana ohatry amin'izao za manaratsy anao dia miteny izy zany mihitsy osy izy ovina ho azy zany izao ny fanamantenenina zay izy pastera tokotokony tany amin'ny taona teny amin'ny folo sy roa arivo ohatra ny folo sy roa arivo tany izay miresaka io taona roapolo sy roa arivo dia tsy koa nahazo aina be koa nariany zay hoe haiveva tamin'ny efatra amin'ny folo sy roa arivo fa lasa saika hoe tamin'inona zany ahoana zany rena lasa anavavy miteny aminareo fa zavatra kely takan'izany raha tsy jerena anivana izy ary nisapako tamin'izay fotoana zay nanomboka tsara fihavanana tamin'ny io teo nanomboka teo zay takoa tsy mifankahazo azo zany nomitateoriana lasa tsara fihavanana sy tafaresaka ary kio masy misy fandeferana ka zay moa tena miteny amin'ny fiangonana hoe raha vo tsy maitsetra ny amin'i Jesosy tsika le teny teo hoe aoka tsy ho anaisitra zay rehetra mitamesatra amintsika dia miteny anareo fa mitombo manimby abravo ny asan'Andriamanitra tsy atateraka ny asan'ny fanamasiny sy nilaitaitsika teo sy namezitsika voninahitran'Andriamanitra tamin'ny Pentekosta aniny abravo ary ianao mieritreritra mivavaka andeha amin'ny fanompona an'Andriamanitra fakatỳ amin'ny tranom-pamarana fa ny tena marina tsy ao mihitsy eo amin'ny ten'Andriamanitra. Ka zay nantorazy miteny aloha teo le tao amin'ny Hébreu toko 12 teo hiazakazaka amin'izao tany fiazaka zany izao atratra ny boka zay napetraka amin'oloantsika mijery any Jesosy ka ty tompony fontsika sy falefazy tsy nahatra natireny tsy mamitavenatra ahoana ny anesorana le zavatra mitamesatra ahoana ny anany le zavatra mora malaky mahazo ahoana koa ny anany le zavatra fambarantena amin'ny fiasana toko efatra andendaka amin'ny telopolo amin'ny telopolo manao hoe esoro ny foletika rehetra sy ny favinirana sy ny fitabatabany sy ny olompo rehetra aoka samy le mifanaminamany any ahoana anatanteraka an'izany mijery amin'ny Jesosy Kristy tompony fontsika falefazy zay nahatra ny azo fijanina tsy mantampenatra tsy vitatsika io tsy ho haitsika io zay natonga an'Andriamanitra mitarika atsika hitodika ao Jesosy ka iny zavatra nataon'i Jesosy ho atsika tamin'ny fahatongavany zany tsy maintsy niatry ny azo fijanina tsy manontanoenatra tonga vooziny tsy mitoerana asy anao satria zay rehetra tsy makatonga lalana zay rehetra tsy matandrina ny ten'Andriamanitra vooziny naka mitoerantsika Jesosy ka nafaka atsika tao ambany fanozonana ka mitandrina ny lalàn'Andriamanitra rehetra ho atsika mba toa atsika velona amin'ny finoana andiamo
tsy maintsy mitodika amin'i Jesosy matanteraka ho azy ireo. Ony tenandriamaniteny mijery amin'i Jesosy. Fa reny ny olona manadiny mijery amin'i Jesosy ka le manodidiny any mijery eny isaky mahita ny olona Jesosy tafoana. Tsara ny fanajata nataon'ny olona taminy. Isika mianatra indray marina. Inona ny vokatr'izay? Nameo anazy tsy mifandray tanana. Nameo anazy fampitodika lamosina. Fa raha tsy mieritreritra azy an'Andriamanitra tsika, majereo tena ny Jesosy inona tsy nataon'ny olona taminy. Ho vakina farany Luka 3:20. Zao nivaky ny teny amin'ny Luka 3:20. Dia misy fanamarana ato izay omeny ny tenin'Andriamanitra ho vakitsika manomboka ny 9:20. Tsy midina amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary raha mitondra amin'i Jesosy izy dia nitana lehilahy kireniana anankiray atao hoe Simona. Izay vao avy any an-tsaha ka nampitondray ny azo fijaliana hanaraka an'i Jesosy. Anisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehitratra sady nitomany azy. Mijerenareo ty teny ity. Vehivavy maro Jesosy andehany Golgota io. Vehivavy maro manaraka azy sady nitehitratra nitomany. Inona tomanindro vehivavy reo ny manjoa an'i Jesosy, ny mahazo azy. Ny zazavavy kely anankiray gaga fatarainy reniny. Misy fotoana pasteur zanako avy rehefa saiko mamaky baiboly dia le amomba ny tantara amin'i Jesosy io vakiny. Zazakely ngamany amin'ny 7 taona zany na 10 taona. Dia eo mamaky an'ilay baiboly izy dia tomany izy avy eo. Tantaniny le reniny fa manindry ny tomany. Mampalahelo any mahazo an'i Jesosy. Dia tenin'le reniny tamiko dia efa nona tamiko fa manina ao andriny metsy nitomany. Mampalahelo be zay pasteur le anaovany an'i Jesosy ka ny ataony am'izao. Izany nampitomany? Ie. Raha toizatsika miteny zao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa Jesosy mitodika azy ka nanao hoe ny zanakavavy ny Jerosalema aza mitomany aho. Fa mitomany iny tenanareo sy ny zanakareo. Rehefa latsy anambany tena mariny tsy nifijaliany Jesosy natao mitomany. Zakoa mitomany takazany vao nitandreny ny film hoe Jésus de Nazareth, la passion du Christ. Fa mitanterena tonga sainy inao tokoa mitomany koa zany. Fa tsy leza manao tsy mety dia zavatra tsy araka an'Andriamanitra iainao. Ny tokony hitomaniko mahatonga amin'ny bevana hisalahelo araka an'Andriamanitra. Inona tonga niteny tamin'ny zazavavy kely mariny zany malahelo ndriko zao. Tsika mihitsy ny tiany Jesosy alahelo ny tenintsika ka hitomany ny retoetra sy ainana zavatra tsy araka an'Andriamanitra koa ny iainana. Hitomany. Ilay hitomany ny teneniny eto nefa ny alahelo araka an'Andriamanitra ny tena tsy miambara. Fa tsy hitomany gogogo ao. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra. Satria ny baiboly ny teny ny alahelo araka an'Andriamanitra. Miasa fibebahana ny famonjena tsy hanenera. Any tena Andriamanitra tanteraka atonga ny olona mibebahana. Fa nahoana ary raha tsy tonga mibebahana hoy toy ny manaraka amin'ny andininy 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ino avy ny andro izay hilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ninono izay tsy ninononza azy. Dilaza amin'ny tendrombohitra hoe izy mianjera aminay ary amin'ny avoana hoe sarony Israely. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso zany ataony ahoana amin'ny maina. Rira masy anabany zay no mahatonga antsika tsy maintsy manampanapikevitra aminay hiala amin'ny ratsy, hiala amin'ny ratsy ho avy ny fotoanany e. Zay tsy tonga amin'ny fibebahana atahotra. Io olo amin'ny andro ny avezana marakany amin'ny Joely ny amin'ny vy Jesosy. Iteny amin'ny tendrombohitra eny mianjera aminay. Iteny amin'ny avoana hoe sarony zahay. Tsisy fialana antsony amin'izany. Tsisy azo ialana antsony amin'izany. No tsy maintsy mizaka ny vokatriny tsy mety atao.
Anotoy amin'ny anaran'i Jesosy. Anisy olonatsoana nentina hiaraka ho volona aminy koa. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany ateo hoe hikarandoha izy, dia teo ny namony an' Jesosy sy eo olon-dratsy ireo. Ny anankiray teo amin'ny ankavanany, ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Aloha Jesosy raiko mamela amin'ny elony fa tsy fantany zay atao. Izy tia Jesosy tenenina amin'io. Ny tena marina rehetra ilay olona fitondra fivavahana jiosy nohandohan'ny mpisola ny vahoaka miaramila. Ny tonga Jesosy ny teny ray io mamela amin'ny elony fa tsy fantany zay atao. Fino natao reo olona reo. Fa miantony ny aho Jesosy mbola misy ny manakora, misy ny mandatsa, misy ny teny ratsy, misy ny mametsy iny. Zay nataony ambany eo. Fa Jesosy kosa tsy manisy fananiroany, tsy manisy fanaratsiana amin'ny olona reo, fa ny fahalalana hoe raika eo mamelany eny. Tsy fantany zay ataony. Fina tonga Jesosy ny teny mbola ao ny hotamanan-devo anatin'ny olona reo. Tsy afaka ny hotamanan-devo. Ka famelany kely ka avy amin'Andriamanitra ny taony vavaka nataony mba ho azon'ireo olona reo. Rena latsy anabaviny tonga mantsy anareo teo hoe tsy maintsy misy zavatra mahazo antsika an'ko manjo antsika. Ho le teny tare amin'ny Efesianina hoe aoka samy ameny fanahy amin'ny namany hafa. Tsy mifamela heloka. Fa tahaka ny namelan'Andriamanitra heloka reo, tahaka ny namelanareo heloka ny ranonareo, namelan'Andriamanitra toy heloka reo. Fa tsy mamely tsika, tsy voavela ikoa. Salaka nefa le izy. Zay ny tonga miteny hoe mijery an' Jesosy. Zay nantony azy fijaliana, zay Jesosy teo amin'ny azy fijaliana, zay ny azy. Angataka famelan-keloka ho an'ireo olona mandatsa, manometsiny, manaraby, olona tao teo amin'ny azy fijaliana. Reny ratsy androavy Andriamanitra mo atsika, izy asa tanteraka sa. Manao zavatra zay misy eo, asa dimy teny teo hoe mijery an' Jesosy. Zay ihany ny tanin'Andriamanitra ataontsika mijery an' Jesosy. Fa raha mijery olona tsika, vao mijery ny manodidina antsika sika, malahelo, mitafotoa, dia tezitra. Raha vao tsy misy fanapa-kevitra hitodika amin'i Jesosy zay nefa azo vahana ny ratsy. Ary aniny ka nanodevoly aza zay ambarany soraty masina hoe fanahiovitra mety hamety. Andriamanitra tanteraka mitamety amin'ny fiainantsika. Molisy an'izay nambara tamin'ny teny tamin'ny Apokalipsy 20 andinika amby folo tapany faharoantsika hoe zay manao ny marina kosa hoe marina tsara, ary zay masina hoe masina tsara. Amen. 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 Ireto fa tsy ohatsy olona reo manao hira